amin'ny anarany tambazotra-pivavahan'ny papa maneran-tany eto Madagasikara sy ny foibe nasionaly AFAFI-FET no iarabanantsika rehetra tratrin'izao andro lehibe ankalazantsika ny sakramenta masina na ny Vatana Aman-Dra Kristy izao. Fa izy ilay mofom-piainana mampiray izao tontolo izao. Andro lehibe tokoa ity androany ity satria fety lehibe ho an'ny kristianina tsy hakanavaka, indrindra moa ho antsika AFAFI-FET dia tena andro maneran-tany ho an'ny fikambanana ity androany ity. Ny fikambanantsika raha teo dia mifototra indrindra amin'ny Hia-Kristy, mivondrona ao amin'ny Hia-Kristy ko dia arabaina ary tsika rehetra nahatratra izao toninandro lehibe izao. Izao tokoa no araka ilay teny fanevantsika amin'ity taona ity hoe mahita ny zavatra rehetra miavao ao amin'ny Kristy, fa ao amin'ny Jesosy Kristy Hia-Kristy no tena ahitana an'izay hoe fiavao zany zavatra rehetra izay, ka ny fiainantsika manontolo no irarina mba hiavao ihany koa noho ny firaisantsika amin'ny Jesosy Hia-Kristy, ary ho fiainana entan'ny tombo isan'andro tokoa satria i Jesosy Kristy Hia-Kristy no monina ao anatintsika ao. Ka dia hafaliana lehibe ary ny antsika Mitotorebika miaraka amin'ny Eglizy manontolo no mankalaza ny Vatana Aman-Dra Kristy tamin'ity androany ity sy ho an'ny fiainantsika manontolo, ary izay firaisantsika aina amin'ny Kristy izay no mahatonga antsika Hia-Kristy miandalana isan'andro, ia Jesosy isan'andro araka ny teny filamatry ny fikambanantsika. Eto ihany koa ary no anararotana izao fotoana izao anentanana antsika AFAFI-FET izay miara-mankalaza amin'ny fianakaviam-beny asianina ny fahadimanjato taona ny bebahany Masin'I satria moa fantatsika loatra fa ny fikambanantsika dia miaina tanteraka ny aim-panahy nolovaina avy amin'ny Masin'I izay mifototra amin'ny fampiasam-panahy na ny exercice spirituel. Avy ao amin'ny fampiasam-panahy io isika no miainga ny lalan'ny fo na ilay ataontsika hoe chemin du cœur. Ka amin'ny alahady 3 Jolay ho avy izao ho an'ny eto Antananarivo dia misy hetsika lehibe ho an'ny tanora rehetra izay miaina ny aim-panahy Masin'I ity, tsy dia hoe ho antsika AFAFI-FET irery tsy akory, fa ho an'ireo rehetra izay miaradia amin'ny jesuita na fikambanana masina izy na any am-paroasy any ohatra hoe toy ny TsaTiLaKri, ny antily ny Madagasikara, ny fanilo ny Madagasikara, ireo fikambanana tantanan'ny jesuita dia misy hetsika lehibe izay ho totosaina ao amin'ny kolejy masina misely hanomboka amin'ny fitora sasany izy io. Esantsika zany ho tonga amin'ny fitora sasany sika satria ny sorona masina no entina manomboana ny fotoana manontolo amin'ny 7 ora tsy diso zany no hanomboka ny sorona masina. Dia ao aorianan'izay dia misy ny ataontsika hoe culture religieuse, fahalalana ankapobeny momba ny fiainam-piangonana sy ny fiainam-panahy, ny fiainam-pikambanana zany tafiditra amin'izany ny momba ny tantara ny Masin'I dia arahiny makatahaka olo-masina zany hoe toy ny reny ataontsika hoe zany copie-coller reny zany, fa misy fotsiny olo-masina anankiray no alaina tahaka, tsy mifidy io tsy hoe Masin'I ihany fa afaka misafidy olo-masina anankiray na ho an'ny vehivavy zany na ho an'ny lehilahy dia ataonao izay hitovizanao amin'iny olo-masina iny. Tsy dia hoe niendrika ety ivelany fotsiny fa fa na dia ny toe-panahy miainany koa aza dia alaina tahaka, fa izay no anisan'ny tanjona ao anatiny ao. Dia ao ihany koa ny ataontsika hoe
inona moa zany lalao lalao fanatanjahantena baolina kitra baolina baskety ary sahoby isan-karazany tena anehoantsika firaisapo firaisan-tsaina zany a amin'ny maha hoe tanora iny asianina antsika tambajototra ny tanora menany fiainam-pananomasindrany azy moa antsoina ihany koa hoe magisy na magisa ny hevitry ny teny hoe magisy na magisy dia hoe no any tsaratsara koatrany ho an'ny voninahitra Andriamanitra lehibe indrindra koa dia amitanana antsika rehetra indrindra isika AFAFI-FET mba ho tonga maro ao amin'ny kolejy Masina Misely amin'io alahady 7 volana Jolay io azadinoina ny mitondra sakafo atoandro antenaina fa farafahatarana ny amin'ny efatrorana amin'ny efatrora sasany androany dia mirava satria andro ririnina raha teo zao efa miariva ny toetry ny andro dia anatarana antsika rehetra ary tongava maro daholo eto ampahamaranana izao afatrafatra sy fampisarana zao ary sy ity fifampiarabana ity no entina isaorana antsika rehetra ihany koa izay nanaraka ity fandaharana fanaontsika atao amin'ny pejy Facebook ny tambajotra-pivavahan'ny Papa Manaeran-tany foibe nasionaly ny AFAFI-FET eto Madagasikara ity samia rotahin'Andriamanitra ho elavelao-potsika ny Jesoa mandrakizay